ny antony tena mahatonga ny fitakiny io zany a dia ny amin'le OMAVET satria le OMAVET io zany dia ohatrany hoe orinasa tsy miakina hoe ve tamin'izay zany tao tsakavy foana manao contrat visite a nen'le OMAVET zany misy an'le hoe 104 points zany a ilaika raha ny tomobile taxi miasa angamba no anao iny na 30 points dia efa tsisy mandeha intsony aloha. Commune sy ny OMAVET dia efa mpiara-miasa hatramin'ny fotoana nananganana ny OMAVET. Ny OMAVET EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, société anonyme izy, ary ny commune Antananarivo no manana mipetrabola betsaka indrindra ao anatin'ny OMAVET. Ka ho an'ity fanomezana ny contrat visite ho an'ny OMAVET ity raha tsorona raha fitinina dia midika fa hoe privatisation any resaka contrat visite ary ao anatina privatisation zany le olona hitantana tsy maintsy hijery izy ny tombotsoany na tianao na tsy tianao tsisy olona anao asa hoe anao asa maimaim-pôly ka anao samaritana ka hoe mahafinaritra anao nareo taxis nareo taxi be fa aleo anao asa maimaim-pôna ho anareo tsy marina zany laingy zany. Raha ity fifanarahana izay misoniavina izy ireo ity tsy misy tombotsoa tsy misy fijerena nay taxi satria zay tian'izy roa tany ataony izahay nefa novoresaka ao anatin'ilay resaka contrat visite dia izareo ny afaka manapa-kevitra amin'izay tany-kibony ao anatin'ilay izy. Ny ahianay amin'ity resaka fanomezana ny contrat visite amin'ilay OMAVET ity dia ny hiakaran'ireo sara izay efa alohanay. Tsy fantatra ao akory ny votoatin'le fanarana zavatra voasoratra ao dia tonga dia roitina amin'ny zavatra tsy izy zavatra hafa le izy voafaritra tsara ao anatin'ny cahier de charge izay ifamatoran'ny commune sy ny OMAVET. No an'ny taxi misy tepoka 12, ho an'ny taxi be misy tepoka 15 ary ho an'ny mpitatitra entana dia misy tepoka 15 ihany koa. Izahay izao eto amin'ny FTR dia nandroso sosokevitra mihitsy ho an'ireo mpitantana eo amin'ny efitanana Antananarivo hoe ohatran'izao sosokevitra avaty aminay miainga amin'ny zava-misy réaliste ahafahana manatsara le servitaterana taxi ville. Za manokana ny tenako dia nampiantso président coopérative eto Antananarivo niantso président taxi. Tamin'ny présidente taxi dia nanambara tamiko mazava fa tsy afaka eo namiko ary tsy afaka eo amin'ny commune. Lanterne vaovao zany sady tsy sahaza amin'ilay taxi miasa mihitsy zany le zavatra apetaka ambony tafo satria zavatra ngeza be izy voalohany indrindra ary izy koa misy an'ilay panneau publicitaire io tsy fantatra izy ifanarahana amin'ny novoizina taminay tamin'izany fotoana fa hoe ady amin'ny clandestin io lanterne io zany hoe ahafahana mieliminer an'ireo clandestin rehetrarehetra. Izahay zany no zarazarainetry dia ahoana ny anavahana hoe ty clandy ty tsy clandy. Nisy opérateur nanana hevitra mitondra an'io ho an'ny taxi eto Antananarivo renivohitra dia ilay opérateur no mandresy lahatra amin'ny fampiraraha amin'ireo taxi ireo mba ahafahany manaparitaka an'ilay vokatra sy manazava ny tombotsoa azo mirotota ao anatin'izay. Ny zavatra anankiray tena ahafahana nizaniza mijery dia mila mahita amin'ny maso amina taxi anankiray ianao tonga dia afaka mitsara hoe ity tena taxi ary ity tsy taxi. Azo fotoan'izao zany izy io malalaka ny fitondràna azy zany hoe misy taxi afaka zay te hitondra dia mitondra zay tsy te hitondra dia mijanona. Zay olona mitondra le lanterne zay hozaraina izao dia mahazo tombotsoa manokana ao anatin'ilay izy. Zany hoe zareo tsy inona koa satria izy miara-miasa aminay dia omeny 30 000 ariary isam-bolana. Marina fa hoe mavisatra ho anay ilay izy saingy ny tena marina dia hoe soa ifampizarana zany ilay izy. Ilay fifanarahana io mantsiny dia natao isaky ny efa-bolana zany hoe azo avozina isaky ny efa-bolana izy io. Anay eto anivon'ny FTR izay tsy zazakely rehefa nametraka izay fa tsy hitondra an'iny dia tsy hitondra an'iny ary eto en tant que président de taxi ny feo amin'ny taxi no entiko dia efa nanapaka amin'ny taxi rehetrarehetra fa tsy hitondra an'iny izy dia tsy hiverenana intsony resaka lanterne iny.